Safidianako an'le candidat fa 2020 na idada izay zavatra vitany teto amin'ny firenena. Tamin'izy teo amin'ny fitondrana dia tena lamina fiainan'ny malagasy ray manontolo. Mba ilaina ihany zany dada na iza na izoko na izandry na i dadabe na i bebe na i nenibe na i dada na i mama mba hifidy anazy daholo hoe laharana fa 2020 amin'ity fifidianana ity manentana zany zaho izao tenako izao. Ary mbola tsisy na vita mihitsy zany teto amin'ny firenena aloha afahako miteny mihitsy zany zany miteny zany tsisy na vita fa betsaka nandalo te fa tsisy na vita. Teo moa eo moa tonga amin'ilay fitenena hoe ny azo avy alan-drivotra dia noho izay alan-drivotra izay zany dia nisy nanongana izy teo amin'ny fitondrana dia izao fiainana sisa asa tsy nandeha amin'izay lohan'ny intsony fandriam-pahalema na rehetrarehetra mihitsy zany. Ny antony safidiananay manokana ny président Marc Ravalomanana moa zany dia voalohany indrindra aloha amin'ny izy dia navita zavatra lehibe teto amin'ny tsenana Nosy be. Zay moa mazava ho azy mpivarotra eto amin'ny tsenana Nosy be, hitanareo ihany zany ny zavatra vitany indrindra fa ny tsena teto amin'ny ny trano ny fivarotana teto amin'ny tsenana Nosy be izay vitany manara-penitra tokoa satria avokavoka Madagasikara mihitsy zany tsenana Nosy be zany. Faly dia faly tokoa izay tamin'ny zavatra vitany teto amin'ny tsenana Nosy be noho izany dia mifidy azy manokana izahay noho izany zavatra vitany izany satria dia tena soa dia soa tokoa zavatra vitany teto amin'ny fariky ny tsenana Nosy be. Za zany olona teto Nosy be teto nalatsahany tavony mbola tsisy dada zany teto mbola tsisy an'izany Ravalomanana zany dia lehibe ny olona teto tsisy fandrosoana mihitsy teto lalapotaka ny teto. Misy raha nga maratsara aminareo hoe sarety ary ny style fa lalapotaka veto resy lahatra mbola be ny tanàna izy dia fa nikarakara zavatra tonga président izy be zavatra nysoa teto misy pavillon teto ary narotany ary fa nysolomiany olona amina tapitrisa zany ny volona amin'io orinasa mihitsy io aminay na inona zany na zao lalana rehetrarehetra zao dia misy lahatra ary tsy ala mihitsy satria tarana fa sy rehetrarehetra miasa atao nypitsenytika. Ny candidat mitondra ny laharana fa 2020 no vidiko amin'ity indray mitondra ity satria mbola hitanay taranaka faramandimby fa napetrany sy ny lalana mboarina mbola lovainay hatramin'izao ary mbola tsy hitanay mihitsy iza mbola navitany solo azy aloha hatreto ka zay dia anisan'ny tena makatoa ary tena manentana vahoaka manerana amin'ny Madagasikara mihitsy hividiny ny candidat laharana fa 2020 mbola lovainay taranaka faramandimby hatramin'izao ary mbola mangetaheta mihitsy indrindra fa fandriam-pahalemana izay tena nanana ny dada tokoa ny atao hoe tany-tandalàna tamin'izany fotoana izany ary mbola lahilovanay hatramin'izao ny hamerenana ny tany-tandalàna tompoko. Mbola kely tokoa ny tana Nosy be fe fotaka be lalana ratsy be tsena ratsy amina tsena maloto dia ny dada ny navitana zany ihany zany ka zany hividianako azy tompoko. Antony hividianako amin'ny dada tompoko dia noho ny fandriam-pahalemana satria ny fandriam-pahalemana hoe raha tsy malala amin'izao fotoana izao fa dia tena mikorontana ambony ambany ny tany eto Madagasikara na izy io na iza dia tsisy amin'ny fandriam-pahalemana zany ka izany no antony hividianako any dada satria tena tiako teo amin'ny andro fitondrany dada teo aloha dia tena mandro ny fandriam-pahalemana teto Madagasikara tsisy ny asan'ny folahy tsisy n'inon'ino ary tena rafake na mpangaro postete amin'ity parti Nosy be parti nanalakely sy ny sito mahe zany tsisy tsony zany tamin'ny andro dada nefa vao tsy teo dada eo firongatra ny zavatra miseho amin'ny fiainana fitsirao dia teo tsara hoe tete vola 2 arivo ara efa amin'olona Andriamanitra no natoy zao antsika ary Andriamanitra no naharatsika fa matoa zany natonga eto raha nareo dia fitiavan'Andriamanitra lehibe indrindra ary mbola nahafahany Marc Ravalomanana ny latsaka dia mbola ataoko fitahin'Andriamanitra dia soratsika azy mitera sy laza ary voninahitra sy mimanatra eny mbola torontsika azy koa taloha sy naikretriny ny andrasanay aminy zany dia mbola nitohizany zao fampandrosoana zao firenena zao ary zavatra rehetra zany dia mahatsapa ihany kio tenanay fa sara ampianarana amin'izao dia lafo ary zavatra rehetra ka mangataka azy zay mbola nohizany zany asa zany ary hamerenana zany tany-tandalàna zany ihany kio satria fandriam-pahalemana eto amin'izao fandriam-pahalemana eto amin'ity faritra Madagasikara ity dia tsy milamina ihany kio na midorotanetana fandriam-pahalemana mangataka azy zay mbola hamerina zany asa zany. Dada ihany zany ny vahaolana ho an'ny Malagasy fa aminay zany tsy misy vahaolana fa tsy dada any amin'ny lakile
miandry zay vahoaka zany am'izao fotoana zao tonga le fotoana zay narasana azy ary matoky sy manatena zay fa ny olona rehetra dia matsapa zany hoe ao amin'ny dada ihany no isin'ny vahaolana ny vidim-piainana ny sécurité ny resaka fahasalamana sy ny sisa ary eo iantan'izay ihany koa ny tanora zany dia fa amin'ny fomba fiteny tanora hoe fa mikombrazo mihitsy amin'ny tanana no tamin'ny mandata zay tanora sécurité zany